Alléluia. Tamin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana mpamalalana no ianona amintsika amin'izao fotoana izao a. Zay sady indray tsika dia efa mihaona. Alléluia. Tsy toy ny mpianakavy ao an-trano mihitsy ve zany raha vao namalala. Dia mbola faly indray mahita anao amin'ity androany ity a. Fiadanan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy. Dia tena amin'ny fifaliana mihitsy ny ihaonana aminao. Ary matoky sy mino aho fa ianao koa mba faly miaraka aminay eto androany a. Dia na dia tsy dia mahazatra ary mahita hoe fandarana rehefa sabata alina ohatr'izao sabotsy alina ohatr'izao a. Dia misy androany noho ny antony a. Ao anaty fivadikanana 3 andro isika dia raha-piso isika tsy misy fandarana satria makaina daholo amin'izay, makaina kely amin'izay a. Dia nasiantsika androany. Mora teo mba fampahirezantsika amin'ireto ankizy izay mifady hanina izay raha velantsika mangingina eo izy a dia mety kakery ny anohanana eo a. Dia mifampahireto tsika amin'ity androany ity. Dia fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy. Matoky sy mino aho fa mahery tsara daholo a, salama tsara daholo a, indrindra moa nareo izay mifady hanina faharoa andro androany miaraka aminay a. Dia mampahery anareo ary manana fiadanana tompo amintsika tsirairay avy. Raha androany ianao vao tonga eto a, dia faly miarahaba anao zay ary teteny anao hoe tsy kisendrasendra ny ahatongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao a. Alléluia, mino an'izany a. Ary dia maharetatra amin'ny farany. Hiarakitsika amin'ny adiny iray sasany eo a. Dia hivavaka tsika, hihaino hira tsika, hihaino toriteny tsika. Dia mbola hivavaka koa tsika ho an'ny firenena ka dia mahereza dia ho tahian'Andriamanitra isika tsirairay avy. Dia ianareo ihany koa izay efa paketo a. Dia faly be zay rahalahy Jonathan no hitako niditra voalohany teo a. Rahalahy Jonathan dia ranabavy RTCR, dia ranabavy Selina, dia ranabavy Rodine, dia ranabavy Naira Keron, Selina, Tojo Mikael, Olga Ranoroso, Rodine Marie, Tsiramboara Miel, Erika Raka, Elisa Tsiala, Itody Raonoso, Erika Raka, Nicole Fanjaniana, Marie Jo, Rolianisa, Yama, Berta, Razana Monika, Rasoerniena, Eliana, Fleur, Marie Gilda, Rolianisa, Memanambotso, Olkaraja Mandimby, Andonina Suzelle, tahiny tompo daholo Elisa Tsiala, Verselina efa rahabaiko teo, Berta Sava, tahiny tompo isika tsiray avy anitra nirina, Tina Rakoto Arzaka, ao anaty mpifady hanina daholo zany olona zany a, ary anitra nirina ary Tina Rakoto Arzaka, ary Melovli ao daholo zany a, Sandola ao daholo zany a, Yama, Eugénie Marie, tahiny Jesosy a, tao koa zany androany a, tao anaty commencement tao a. Dia faly mahita anao eto zay a. Sendra Betsia, Maolo Falia, mazava ho azy a. Dia ery anabavy Mami, Wendy Nathan, tahiny Jesosy daholo a. Ohatran'ny narina tsy vavamiko zany Wendy Nathan zany. Tina Malala, tahiny Jesosy a, isika tsirairay avy. Amelo ny zavatra rehetra aloha dia izao. Androany antsika dia hiaraka amin'ny ranabavintsika Berta hivavaka ho an'ny amin'ny vavaka fanombohana. Dia androany a isy olona anankiroa eto a izay miara-mifady hanina aminay a, hijory vavolombelona amintsika. Dia hitondra tenin'Andriamanitra eto indray ny tenako avy eo a, hampahery antsika ary hivavaka ho an'ny firenena ranabavy Rodine avy any Koweït. Ka dia andao aloha mpandrosoantsika ny anabavintsika Berta avy any Koweït, izy elaela indray izy niaraka tamintsika teto dia hitondra vavaka fanombohana amerika izao fotoana izao ampelantanin'Andriamanitra. Tahiny tompo a ranabavy Berta, anao ny fitenenana. Aleluia, tahiny tompo sika rehetra iara hivavaka antsika nombona ny fotoana. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina tsara indrindra, mbola faly misaotra anao izahay. Misaotra anao tompo noho ny fitantananao anay nandritra ny sabata masina iny, nahitra izao fotoana takariva izay amin'ny anaranao izao. Be ny ratsy izay nataonay Andriamanitra tsy ny fanapaha amin'ny sitraponao. Amindrapo aminay ianao ka mamela ny fahafanay. Tsy miafiny aminay Jesosy io ny antony iarahanay momba mavaka amin'ny alala izao vavaka fiamenana izao. Hanovozanay hery ary hianaranay ny teninao satria ianao Andriamanitra no mampianatra anay. Raha tsy amin'ny alalan'ny teninao Jesosy tsy misy ny zavatra izay fantatray. Ary apetraka feno ampilatananao ny torin'ny teninao masina androany. Engan'Andriamanitra tsy mpiano ho lalodalovina ihany ny sofina rehetra fa tena hankatony teninao
Ino ny teninao masina satria izany no ivelomanay, ary ny rakofony ranao mahery koa, ny fitaovana rehetrarehetra lesina manana tanteraka izao fandaharana izao, tsy misy miafina amin'Andriamanitra. Ianany toko sy mifamonjy anay, ianany hanankinanay izao fandaharana izao, ary mariko Andriamanitra ny vakoka ny firenena, engane Jesosy hanjaka ny herinao izany. Hindreny lelan'ny mpanomponao izay hanaposika izany vakoka izany eo am-pelatananao, ary apetraka feno am-pelatananao koa ny connexionnaire rehetrarehetra mba tsy ho tapatapoka fa tonga soamantsara hahampy hatramin'ny farany amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Misaotra reo, misaotra fanamasino. Halleluja, amen. Halleluja, saotra betsaka ranabavy Bertsika tao anatin'izay vavaka fanomboana izay. Dia ho tahin'Andriamanitra anie ranabavy Berta, halleluja, amin'ny asa mandraraha izay atao any an-tany lavitra any ka dia mahereza isika tsirairay avy. Andao ary tsika hihaino hira aloha, hihaino hira aloha tsika, dia aoriana zay hira zay tsika hihaino fijona vavolombelona, halleluja. Dia aoriana fijona vavolombelona hihaino tenin'Andriamanitra, halleluja. Dia maharetatra amin'ny farany rapitso ny andro farany fa courage daholy fa vitanareo io, halleluja. Vitanareo ary rehefa ohatr' izao tamin'ny maraina ny tena mafy io, fa ny androany raha ny tokony ho izy efa tsy mafy be intsony io sady mieritreritra le rapitso, le valipoti aorian'ny androany, le rapitso ariva kely sisa, aza mbola mihinana aloha, hihinana foana tsika manomboka rapitso indray tsika hihinana foana, mbola herintaona indray tsika hihinana foana, tsy fadianina intsony indray aloha. Dia mahereza lehibe ny valim-potianareo ary fampahery momba an'izany tsika amin'ity androany ity. Elina Mika tonga soa, Elisa Tsiala tahiny Jesosy, ndao ary hihaino hira ary tsika. Andeo averintsika tao ty hira ity, hira nataonay izy ity tao anaty fivadikanina, efa ataontsika matetika eto izy ity, fa za matsapa mihitsiny fa vao eo tsika niona hatramin'ny maraina, tsy haiko ianao fa za manokana rehefa sabata ohatr'izao vao manomboka mifoha rehefa maraina dia tonga dia manomana ny fandaharany Rala Jonatana sy Rala Tojo. Dia ao aorianan'izay dia tonga dia mitomboka amin'ny commencement anatin'ny gropy, vita ny commencement dia tonga dia manomboka ny fotoam-bavakantsika eto. Dia rehefa andro fisakafoanana dia rehefa avy mitory-teniny no misakafo atoandro, mampino efa mitarika fiderana ato amin'ny gropy indray, dia miditra indray miara-mandeha manao fiderana amin'ny ankizy, dia tonga ny hariva mahaizim-bava vilany, indraindray amin'ny enina amin'ny fito, indraindray amin'ny fito sasany, indraindray amin'ny valo, dia matory. Fa mahafinaritra androany, izany hoe nanomboka omaly tamin'ny folo maraina ravana malala, dia tsisy ninona raha vakiana io saina io fo io, dia tsisy afa-tsy fotoam-bavaka Jesosy Andriamanitra fanamasina, halleluja, amen, ny zavatra rehetra tao anatin'ny saina. Ny tiako tenenina amin'izany dia izao, mizatra tsika fa any an-danitra any izany no fiainantsika, fiainam-panompoana, fiainam-piderana, halleluja. Dia mizatra an'izany nge tsika eto izao ary raha ianao no mankafy an'izany dia za dia teny aminao fa ho fiainanao anao izany fiarahanao amin'i Jesosy izany, halleluja. Dia izay indrindra ilay izy hoe andehantsika hanao an'izany izy izany mihitsy hoe tena fiainanay nge ianao Jesosy, tsy vonjy tavanandro raha any amin'ny fiarakodia izany dia tsy pneu de secours Jesosy fa tena pneu ilay tena izy, ilay tena mamikotra, halleluja, saingy tsy pneu izy sanatria akory, tsy vonjy tavanandro fa fiainana. Dia ataontsika izany izany hoe fiainanay ianao Jesosy dia ao aorian'izay eny fijona vavolombelona ny ranabavintsika Aimé Manambontsika sy ranabavintsika Selina ao aorianan'izay ndao ary mino finaritra tsika rehetra fiainanay ianao Jesosy amen.
fiainako rehetra ndao tsika mba ifamatotra amin'i Jesosy ry havana malala ianao tsy misy fetra tsy afaka iaina tsisy anao izy avy ireo tsy afaka iaina tsisy an'i Jesosy ireo samy miteny milanao a alleloia ny fiainako rehetra dia mifamatotra tsy misy fetra tsy afaka iaina tsisy anao fa fiainako ianao rivotra iainako ianao fa fiainako ianao mifehy fisiko halleluia fa fiainako ianao manodidinay tompo omenay lay fanahinao fa fiainako ianao tenele fiainako ianao rivotra iainako halleluia fa fiainako ianao mifehy fisiko fa fiainako ianao manodidinay tompo omenay lay fanahinao halleluia
fiainanao mifehy fisiko fa fiainanao mamondidy hai tompo omehoay lay faina ina fa fiainanao rivotra iainako fiainanao mifehy fisiko fa fiainanao mamondidy hai tompo omehoay lay faina ina omehoay lay faina ina omehoay lay faina ina Ny fijoroana vavolombelona avy hatrany ary tsika dia miverina amin'ny toloteny rehefa avy eo. Tany tompo anabavy eme manambotsoa. Tahiny tompo isika rehetra. Zaho moa dia efa ela no te hitsangana vavolombelona fa ity androandroany ity no ataoko hanaovako izany fitsanganana vavolombelona izany. Ny tenako dia olona faran'izay natitra tokoa, nanao ny farany ratsy aho. Ary na dia teo ny tsara vitako fa ny ratsy ny tena be da be vitako. Miada aman'olona, tsy azo tenenina mihitsy aho, tia manao teny mamparary fon'olo, nandeha diskoteka. Izay tsy nataoko dia tsy haiko intsony, koa ankehitriny. Saotra ny tompo aho fa na votany aina na dia efa tany anatin'ny lavaka sy hitsoka tanteraka aza aho, dia mbola navotany ihany. Koa nitsanganako vavolombelona eo dia izao nanao voasambako aho, nanao ny fifadikanana. Efa tanatin'ny herinandro, dia efa ho 3 herinandro aho izay aho, dia efa ho 2 herinandro ny anjarako tamin'ny esikalia. Dia io tomoko tsy azo apetsaka amboniny, tsy azo apetsaka, tsy azo anitsahana mihitsy ny tongotro fa antona foana. Vomaly aho nanao fifadikanana dia efa hitako ny fahasoavan'Andriamanitra fa tena efa nanomboka ny sitraniny aho. Omaly alina tontolo aho, na ohatra misy zavatra mibokona manakenda na ohatra misy zavatra te hivoaka eo amin'ny tendako eo, tsy haiko hoe inona milaza anazy. Fa rehefa nanao fivavahana indray tsika androany tontolo, androany dia ny zava tamiko izany zavatra izany, tsy haiko hoe ny afaka ho azo tao ilay zavatra. Dia izaho mitsangana vavolombelona aminareo izao, tia tongotsoko ity ahitsako amin'ny tany, maheno marary ihany aho fa tsy ohatran'ny taloha intsony. Efa azoko ahitsana fa tsy azoko ianteherana, fa efa manomboka manitsaka ny tany ny tongotsoko. Dia misaotra an'Andriamanitra fa mino aho, tena mino Jesosy fa manasitrana anao aho, ary tena lehibe ny vohitona itro, tsisy ohatranao mihitsy. Koa izany nitsanganako vavolombelona eto androany, ny sitran'Andriamanitra, tena nisitraniny aho, sitran'Andriamanitra dia tsy hijanona amin'izany nefa anao fa tsy maintsy hanafana tena foana aho, hanokana ny tenako an'Andriamanitra foana aho, ary tsy maintsy ho tody amin'ny tanjona izay iriko aho, dia ny ianao ny irak'Andriamanitra. Dia misaotra petsaka anareo tompoko, mbola petsaka ny vavolombelona tokony ataoko fa izay aloha no ataoko fa mbola tonga ny fotoana hanaovako ny tanterako ny vavolombelona rehetra izay tokony teneniko eto aminareo eto. Amen. Alleluia. Sotra ny anabavy memetsika tao anatin'ny fitsoana vavolombelona izay nandihy be mihitsy izy omaly, tena nitongony mitondra bekizy tapaka ny tongony, nefa tena resiny indray ny olona tsy nitondra beky maly tao anatin'ny fiderana. Isaorana an'Andriamanitra izany. Andao ary ampandrosoantsika indray ny anabavintsika Selina izay hijoro vavolombelona ihany koa izy amin'ity androany ity. Tahiny tompo anabavy Selina. Sika rehetra, tahiny tompo sika rehetra dia manona fiadanany tompo atsika ihany koa. Dia izara ny fahatsapana tamin'ny fifadian-kanina moa ny ataoko eto
dia mbola tsy nanomboka akory ny fifadian-kanina fa efa namaly vavaka Andriamanitra satria misy fanomanana io fifadian-kanina io. Dia isaoran'Andriamanitra dia rana Jehovah ary tena misaotra ny Jesosy Kristy ihany koa. Dia efa nahazo valim-bavaka tamin'iny satria nisy narary dia voavahan'ny olana tamin'iny dia anaraka indray le premier jour nataon'Andriamanitra fahitana nahita teny tena hitanao hoe teny avoakan'Andriamanitra tonga ao anatinao. Dia nizarako le teny tany amin'ny zanako dia teny tao anatin'ny Baiboly ao amin'ny Matthieu, Isaia sy Deutéronomie. Tena hitandreo le izy fa tena tsara hoy izy ireo mama ary tsy noveriko hoe iheno izy ireo fa isaorako an'Andriamanitra dia rako izy ary Jesosy Kristy tena manatrika ihany koa mandritra ny izany fifadian-kanina zany. Dia hoy le zanako hoe mama tena important nefa zany zanako zany tsy noveriko ilaza an'izay mihitsiny fa isaorako an'Andriamanitra tena hafaliana be ato anatiko rehefa niteny an'izany izy tamiko satria hoy zaho hoe inona indray ho lazaindreo raha andefa an'ity dikay tena zavatra mahafinaritra no lazainy tena faly izy dia faly koa za satria nandray an'iny teny iny izy dia faly dia za koa faly satria zay zany dia efa valim-bavaka lehibe amiko satria ny zanako mankatoy ny tenin'Andriamanitra dia zay no tena hafaliana ato anatiko ry olona. Dia zaraiko aminareo kely dia kely le izy fa mahafinaritra anahy dia tantarako aminareo. Dia ny fifadian-kanina nataoko moa zany mbola tsy ary nanao an'izany fifadian-kanina zany hatramin'ny iainako raha tsy tato amin'ny Aki Radio dia tato amin'ny Aki Radio tamin'ny voalohany nanaovako fanolorana ny zanako tato amin'ny Aki Radio koa moa zany misy fanoloran-jaza dia nanao an'iny dia tena nahita valim-bavaka fa tena misy zavatra tena mahagaga zany navoakan'i Jesosy tamin'ny fotoana andron'izy io fa tsy ho lazako aminareo eto fa ohatran'ny hoe mamorona indray raha hiteny an'izay fa tena zavatra mahagaga fa avelao ho asy izy Jesosy Kristy ihany izay dia manaraka izao fandroan'ny fifadian-kanina zao dia tena tian'Andriamanitra rehetsika manao an'ity fifadian-kanina ity fa rehefa mba misy ohatran'ity dia aroroty satria fizarana sakafo ihany koa zany amiko io fifadian-kanina io, fizarana sakafon'Andriamanitra. Raha tia ahazo sakafon'Andriamanitra dia aleo manao fifadian-kanina ohatran'izao fa tena zany nahita tombotsoa betsaka nomen'Andriamanitra na dia mbola tsy vita ara izy dia efa afaka mijoro vavolombelona fa tena tsara ny fanaovana fifadian-kanina. Andriamanitra tena mamaly tanteraka satria izay rehetra nanao fifadian-kanina rehetra tena samy nahazo daholo fa za moa zany tena mahay ery satria tena faly za satria samba nitako tamin'ny fiainako izany hoe fifadian-kanina nisy valiny tampoka zany ary tsy vola tsy arena tsy inona zany fa ny fahazahoako tenin'Andriamanitra afaka nizaraiko tany amin'ny ankohonako dia nankatory zareo dia hijoroako vavolombelety fa mahafinaritra anahy fa tena sarotra ny mitarika ny fanahin'olona anatina an'Andriamanitra fa rehefa zay rehefa nankatory zareo faly koa ireo nahandray an'ilay izy dia ampifaliana koa nizarako zany aminareo ry havako dia raiso ny mba fifaliako atolotrako anareo satria tsy afaka manolotra gâteau aminareo fa omeko fifaliako anareo fifaliam-poko ato anatiko no zarako aminareo dia mankasitraka anareo ny heno dia rana Jehovah isaorany Kristy. Alleluia, amen. Alleluia. Isaoran'Andriamanitra izany valim-bavaka izany. Dao ary nohitsika dia hitantsika avy eo.
Alléluia. I raha mahafinaritra zany a nanana fahatsiarovana maro izany hira nisaotra sy tery zany tamin'ny fotoanany izany. Alléluia. Hotahin'Andriamanitra anie nareo mirahavavy izay nijoro vavolombelona teto, tsy zavatra kely reny raha nabavy selina, zavatra lehibe reny, ngeza izany zavatra nijorona vavolombelona zany. Hotahin'Andriamanitra anie isika tsirairay avy. Izy fotoana tena nanamarika ny fiainana mivady zany hira nisaotra sy tera zany dia nitsarovantsika kely indray tamin'ity androany ity. Indrindrandrindra 14 taona lasa. Za moa androany somary tena voakasika dia voakasika mihitsy ny fo androany tao anaty vavaka, tao anatin'ny fivadikanana satria 14 taona ohatry zao araka ny teniko tao anatin'ny toriteny no tena hoe niainako an'izany hoe mahita ve nareo ohatry ny tsy mihetsika izany tsara zany. 14 taona ohatry zao ary avana malala tsy ohatry zao hitanao zao. Ira zafindrony avy any amin'ny ranabavy roly zany, tsara ny zafindrony. 14 taona ohatry zao ny tao anatin'izany fotoana ny ainako te hamono tena. Alléluia. Kivy tanteraka tamin'ny fiainana ary leo fivavahana. Alléluia. Tena io mahatonga anahy miteny alléluia, tsy le za le tamin'izany leo fivavahana fa le mahita an'le fiainako efa amin'izao zany mahatonga anahy miteny alléluia. Fa za te hampahery anareo mety misy olona eto mandalo zavatra toetra ratsy, toe-javatra mampamoy fo. Fa raha tsy namoy fo dia tsisy tokony hamoy fo hampamoy fo anao. Ary raha nentin'Andriamanitra nivoaka ny fiainako dia mitovy ihany tsika sy ianao. Ny tanan'Andriamanitra koa mbola mahazaka ny fiainanao. Koa dia maherezy ianao. Alléluia. Ary avy ny fotoana mba ho tsarovanao koa zao fotoana zao raha anatina ady ianao dia ho tsarovanao hoe mety tsy te hamono tena ohatry anahy ianao, mety mandalo ady ianao, fa ho tsarovanao amin'izany fotoana zany hoe tamin'izao tena tsaroko ohatr'izao ny fiainako. Mahafinaritra ny mahatsiaro an'ireny satria mahatonga antsika n'iny, mahatonga antsika tena ho tia an'Andriamanitra rehefa mahatsiaro an'ireny tonga antsika ho velona foana ny fitiavantsika an'Andriamanitra, hafana foana anatin'ny fotsika hoe ndry ity za Jesosy raha tsy ianao dia tsy ohatr'izao. Alléluia. Ka dia mahafinaritra fa amin'ny io volana marsa ho avy io 14 taona amin'iny nitandremako an'izany andro sabata zany voalohany teo amin'ny fiainako. Dia mbola io volana marsa io ihany koa na avril no nifadiako hanina voalohany ohatran'ny nareo izay vao mifady hanina voalohany zany. Fa tao anaty 14 taona tantaram-pitiavana. Mahafinaritra. Za moa misy fotoana tamin'ny vao 5 taona io dia zany dia ho feteko dia anaovako zavatra mihitsy hoe 5 taona anesy Jesosy. Dia tamin'ny 10 taona indray dia hoy za neka hanoratra boky zavatsy mba tia manoratra indray dia andeha hanoratra boky hoe ny 10 taona anesy Jesosy. Dia tsy nety raikitra ilay izy. Dia tsy hanatanteraka an'izay intsony 15 taona satria fantatro fa tsy sitrak'Andriamanitra ilay izy hoe ohatry ny hoe rehefa manao an'izay ianao dia ohatran'ny Davida nanisany vahoaka ihany, manao jeritodika dia ohatry ny hoe afa-po, tsy aloha tsy hanao an'izay, alao andeha amin'izao fotsiny. 14 io ho tonga 420, ho tonga 30, ho tonga 50 raha mbola tsy tonga any amin'ny ranolanitra Jesosy. Alléluia. Amen. Araka ny torotentsika androany ianao miorena tsara. 29 mars marina mampionina 29 mars no nifady hanina voalohany. Alléluia. Misaotra an'izany misaotra an'Andriamanitra amin'izany ranabavy. Alléluia. Ranabavy anitra ny iriny. Reny tsy misy tokony adonontsika ny zavatra rehetrarehetra reny no mahatonga antsika hitia an'Andriamanitra. Alléluia. Reny no mahatonga antsika tena hoe mahatsiaro an'ireny fotsiny dia mahita vavaka atao, mahatsiaro an'ireny fotsiny dia mahita zavatra mahakasika isika. Ijery tenan'Andriamanitra isika. Ny tenan'Andriamanitra izay ho jerentsika
dia noteko ato anatin'ny baiboly ato mantsy zay zavatra jereko aminao eo volana mars aloha ny vavaka voalohany dia 17 mai 2007 no natao délivrance satria de nizy fa naratsy namatotra ataonany maro tena tonga ny fiainana lasa olona afaka de halleloja de mba ampiasain'andriamanitra ndray mba manafaka ny hafa de mety ezako ianao ho fitaovana ampiaratan'andriamanitra rehefa nafahan'andriamanitra ianao izay ten'andriamanitra avy hatrany atsika ao amin'ny bokin'ny Isaia fa 5:7 ka ny andininy voalohany lavalava izy ity fa ho izahantsika hoe tsaingotsaingohana ihany hoe atraiza novaka itsika fa teny fikasana sy teny mpitahina be ho antsika rehetrarehetra zany hoe raha ho jerena le izy de tokony manomboka any amin'ny andiny Isaia fa 4:7 andiny fa 4:7 hatramin'ny 7:7 novaka itsika mialohan'ny Isaia fa 5:7 lava de lava iresaka anao olona anankiray halleloja olona anankiray mety efa henonao ihany mety vola tsy fantatrao ny tantarany Kirosy ny anarany Kirosy izay tsy jiosy tsy zanak'Israely izy fa hafa firenena izy persianina izy io ary io Kirosy io no mpanjaka voalohany tamin'ny fanjakan'ny Persia izy io de tsy taranaka voafidy izy io de tsy olona voafidy tsy taranaky Jakoby io tsy taranaky Abraham io fa ny nahavariana de zao 200 taona taty alohan'ny naterahany de efa navoaka ny Isaia mpaminany ny anarany teny faminaniana be mihitsy zany lehilahy izay nojerena tao anatin'ny faminaniana hita tao anaty faminaniana tao anaty teny faminaniana Kirosy no anarany zao ny faminaniana Isaia ndraiky vakitsika aloha andao atombotsika mihitsy any amin'ny voalohany Isaia 4:7 andiny 4:7 hatramin'ny 5:7 efa nisoratany Androniana sy Izraely io Isaia 4:7 olo-garan'olo soa 4:7 fa tsy 5:7 Isaia 4:7 andiny fa 4:7 ka hatramin'ny 5:7 ny soramary de ny amy Kirosy izay voahositry Jehova ho mpanafaka ny Israely voahositry Jehova nefa tsy taranaka voafidy tsy lay taranaka voafidy fa voahositra fotsiny natsangan'Andriamanitra hatramin'izay Andriamanitra rehefa manangana olona nanangana ny Mosesy izy hanafaka ny zanak'Israely de jiosy nanangana ny Josua izy hitarika ny Israely de jiosy nanangana ny Samson izy hanafaka ny Israely de jiosy nanangana ny Jefta izy nanangana ny rehetrarehetra zao fa teto izy nanangana olona hafa firenena halleloja ny amy Kirosy izay voahositry Jehova ho mpanafaka ny Israely 200 taona melo ny aterahany ianao io zany mbola tsy teraka akory ianao mbola tsy teraka akory za ty de efa nisy teny faminaniana tany fa ho avy ianao ho avy za ary tsika tokony hametraka tantara tsika eo amin'ny fiainantsika isika de tokony fitaovam-piasana eo ampiaratanan'Andriamanitra de tokony hametraka tantara satria ianao io de avy amin'ny teny faminaniana ianao mbola tsy renao tsisy nanoratra baiboly tam'izany fa atao an-danitra tao mbola tsy teraka ianao 200 taona ihany koa na 400 taona mialohany nisinao de efa fantatra tao an-danitra tao ny fisinao bebe ny olo loatra zany zany efa saika tsy nisy saika tsy nisy ny fahitanao anao fa misy ny anaranao etretinao tantaran'ny Kirosy tantarako anao mialohan'ny maritsina ten'Andriamanitra Kirosy de zanaka lehilahy atao hoe Mandane vehivavy Mandane zanaka vavy ny Astiagesy mpanjaka tany Persia zany
de zao zavatra nitranga mpanjaka farany tao Media azafady ity lehilahy atao hoe Astiagesy ity mpanjaka izy io de zanaka ny lay atao hoe Mandanea sy Kambisesy tao amin'ny fanjakany Media tsy de raha inao zany anarana rehetrrehetra zany fa tsara fantatro fotsiny zanak'Andriana tany Persiry zareo zanak'Andriana zany hoe avorazana zany a fa zao ny olana nanofy ratsy ilay mpanjakany Media atao hoe Astiagesy tamin'izany fotoana zany de rehefa nanofy ratsy izy de nanofy ratsy izy fa ho angalariny ity zaza atao hoe ity Kirosy ity i Kirosy mantsy io resaka io ny fanjakany de zao zavatra nataony de nitady ny hevitra amonoana azy ohatran'i Jesosy sy naika ho vonoany Herôda satria efa hitany tamin'ny nofo fa io ny anjaka ary ho alainy io am-pelatana ny fanjakana tantara mahaliana be zany de zao ny zavatra nitranga rehefa haka fanjakana zany ianao de vonoana mety aminao ohatran'i Jesosy aiza ny naterahan'le mpanjakany Jiosy hozy izy ny magy taitra Herôda aleoko vonoana zany hozy izy fa tena tady akany fanjakako fa i Kirosy koa voateraka mbola kely teny tedaviny Astiagesy vonoana satria aka ny fanjakana de ny rahan'ny olona nampamono azy fa zao ny zavatra mahafinaritra ny asan'Andriamanitra ireo olona sena namono azy ireo de tsy namono azy fa nafenina ary rehefa nafenina de nosoloana ny anarany alleloia de novaina hoe Agradalesy rehefa mijery ny tantara nareo de hitanareo zany Agradalesy natao anarany de nafenina izy de nitezaina izy zany Andriana zanak'Andriana de nitezaina teny ambany tanàna izy de natao ohatran'ny zaza rehetrarehetra de tsy fantatra notezaina tamin'ny fomba ambanimbany mba tsy hamonoana anazy mahaliana ny tantara ohatrany satria raha nitezaina ohatra zanak'Andriana izy de tena tsy maintsy fantatra Astiagesy ihany io le izy de nafempenina izy fa zao na de avy tany amin'ny ambany tanàna ary izy de ao anatiny any le raha an'Andriana tsy le Andriana teko tenena am'zany tsy le Andriana resahantsika am'izao Andriana sy andevo sy ova tsy andry fa le taranaka tandapa tsika matetika tsy miresaka an'izany miresaka mihitsy tsika ka miresaka zany tsika hoe tsy misy an'izany eto amintsika eto amin'ny fandarina andramokao zany tsisy an'izany ho an'ny sarababem-bahoaka eto sarangan'olona rehetrarehetra halleloia de zao latsaka ao miaramila izy Kirosy ny anarany eo latsaka ao miaramila am'zay avy any ambany tana fa nrotsaka nanao ovo miaramila de tonga izy de nahiratra mihitsy izy tamin'ny asa nataony de tonga izy de vonenitra miaramila de tonga de vetivety kely izy de niakatra grady de lasa kommandy ny tafika persianina izy de rehefa tao izy de le mpanjaka le neky amono azy nefa efa nanomboka nangidy hoditra tamin'ny olona tamin'izany ny fomba fitondrany de zao de nitady mpikomy am'zay nitady olona am'izay ny olona afaka hitarika fikomiana mahafinaritra zany tantara mahavariana ny fitantanan'Andriamanitra ity Kirosy ity tsy nitana lahelo tamin'ny Astiagesy fa ny zavatra nataony avy tamina impolo fotsiny mba teo miaramila izy ina moa ny olana am'izany fa noho ny fahaizany ny akingany de natao kommandy miaramila ary tao anatin'izy le kommandy miaramila io no hitan'ny olona hoe ity olona ity afaka hitarika atsika ikomy satria tsy mety tsony ataon'ity mpanjaka ity de inona moa tanteraka ihany lay nofy ratsy izay hitany Astiagesy ny amin'ny anjakan'ilay azahoan'io lehilahy io i Kirosy ny fanjakany eo am-pelantanany de tanteraka ihany zany de
lasa mpanjaka nanorina ny fanjakana persiana i Kirosy. Alleloia, zerony amin'iny. Zao ny zavatra tena mahavariana. Mahavariana rehefa na mahita olona hoe olona any ambadimbadika any anananany. Fa fidian'Andriamanitra any ananana tsisy idirany mihitsy, tsisy idirany amin'ny Israely mihitsy. Fa any ambadimbadika any misy olona hafa firenena fa jeren'Andriamanitra kaiky. Nataony teraka neka ho vonoina tsy navelany ho faty manao konkorona miaramila tonga de atao mamiratra misy korotana eo tanàna tonga de inona atao nitendren'ny olona ho ikomy de tonga koa de lasa ny fanjakana. Misy fitantanan'Andriamanitra mahavariana. Ianao io Alleluia. Apetrao am' Jesosy ny fiainanao. Fa ny zavatra rehetra zay nalahatra Andriamanitra teo amin'ny fiainanao rehetrarehetra tsisy kisendrasendra io. Ary tsy efara amin'ny zavatra ratsy io. Misy olona zao eto mety hoe za koa efa nesorony ray aman-dreniko, zaza nesorina tany an-kibo, de efa saika tsy olona. Misy indray zako efa saika tsy velona fotrao, saika daholo zany. Fa 300 taona melo, 200 taona melo, 100 taona melo tsy fantatritsika zany. Efa programan'Andriamanitra fa isy zany Rado Rakotosalama ohatra amin'ny 30 oktobra 1709. Tsy misy idirana, inona ny idira zany amin'ny tantara? Tsisy idira. De iny misy olana ny fiainako de nandalona zao de nandeha nilibaliba kely tetsy de zao de nianjera de zao de nitomany de sika mony tena de de tonga teo amin'ny 4 taona lasa ny teneniko anao. Misy fotoana ianao manontany teny fa naninona ary fa maninona ary ity ny vadiko ohatra. Io mihitsy ny vadinao. Misy zavatra tian'Andriamanitra tongavanao tsy mbola fantatrao zany. Ary zavatra ataon'Andriamanitra ndranga ho fantatrao raha tsy rapitso afaka 5 taona any ianao vao hisaotra azy misaotra Andriamanitra. Mila matoky an'Andriamanitra ianao. I Kirosy ry havana olona tsy nisy nidirany tamin'ny fiainan'Andriamanitra zany raha ny tena marina. Fa misy fiainan'olona any ambadimbadika any alamin'Andriamanitra. Inona tanjon'Andriamanitra amin'io? Mila olona mpanafaka an'Israely 200 taona ty arina. Tsy 200 taona koa zany fa mihoatra. Satria Isaia 200 taona talohan'ny Kirosy no niaina. No namina any. Zao ny lazain'i Jehova. Hitsy am'le Isaia 4:20 tsika lavalava ny toro-teny androany fa tsika Alleluia. Tsika tsy mainka androany. Tsy maninona lavalava ny toro-teny androany fa tsika mila herin'Andriamanitra tsika. Reratreraka nareo zao fianona tenin'Andriamanitra de tsy reraka. Amin'ny aran'ny Jesosy zao ny lazain'i Jehova izay nanafitra anao sady namorona anao hatrany ambohaka. Izany Jehova izay manao ny zavatra rehetra. Iza rery manenjana ny lanitra ny tenako ihany mamelatra ny tany. Efa ho an'ny Kirosy io, faminaniana ho an'ny Kirosy. Very Kirosy zany le nanavitra anao saika maty anao, zany nanavitra anao. Io tsisy an'izany hoe kisendrasendra hoe za tsara vitana, tsisy tsara vitana, tsisy ratsy vitana. Fa rehefa Andriamanitra mandahatra ny fiainanao, tsy maty ianao, voavitra ianao, zany nanavitra anao, sady namorona anao hatrany ambohaka. Alleluia, hatrany ambohaka de fa Andriamanitra ny namorona. Ianao aza manontany tenany amin'ny fiainanao io zany. Fa maninona atolory aingana an' Jesosy ny fiainanao. Alleluia. Fa i fiainanao io tena io mihitsy nanaovan'Andriamanitra azy. Tsy totombitana ianao, tsy teraka lakosy ianao, tsy mila amboarina vitana ianao, tany ambohaka ianao de hitan'Andriamanitra io lalana rehetrarehetra lalovanao io. Ianao nge Kirosy. Kirosy n'Andriamanitra. Ambony moral anao manomboka androany. Zao ten'Andriamanitra hoe zao ny lazainy za rery manenjana ny lanitra zay tian'Andriamanitra tena zany za manao zay tiako zay tiako de ataoko. Izaho mahafana famantarana lazainy mpibedibe sy mahavery-saina ny mpanao fankatoavana ary mampihematra ny olon-kendry amam-podin'ny fahalalana ho fahadalana ary mankatony ny tenin'ny mpanompoko vakiko aingana be zay tsy ho velabelarintsika ary mampihematra ny olon-kendry ka mampodin'ny fahalalana ho fahadalana ary mahatony ny tenin'ny mpanompoko sy mahatateraka ny saina tolotry ny irako ary manao amin'ny Jerosalema hoe honenana ianao ary amin'ny tanàna Joda hoe atsangana ianareo
ka amboariko izay raha vateo ary milaza amy rano lalina hoe tankina fa ataoko tankina ny oninao andiny fahavalambroapolo ary milaza amy kirosy hoe izy ny mpiandro ondriko ka izay sitrako rehetra no tanterahany ary izy nanao amy jerosalema hoe atsangany ianao ary ny tempolo hoe ahorona indray ny fanorenanao io andiny fahavalambroapolo indray ijanonantsika kely mahavarina ary milaza amy kirosy hoe izy ny mpiandro ondriko mahavarina zany fa ka tsisy mpiandro ondry any amin'ny Israely ry havana iza moa ny ondry amin'io ny ondry de ny zanak'Israely ikirosy ary amy 5 kilomètre ry havana malala ary amy fianakaviana zay tsy misy idirany raha ataony tetearana tsisy idirany amin'ny taranaka voafidy tsy misy na otsika fonina hatrany amin'ny fahagolany ary tsy misy fa nefa teniteny an'Andriamanitra za milaza amy kirosy hoe izy ny mpiandro ondriko izay sitrako rehetra no tanteny mpiandro ondry aika ikirosy ry havana nosoran'Andriamanitra ho mpiandry ondriny mahavariny zany izy anao amin'ny Jerosalema hoe atsangany ianao ary amy tempolo hoe ahorona indray ny fanorenanao zao ry havana malala ikirosy anisan'ny fidianan'Andriamanitra azy de zao rehefa ny fidin'Andriamanitra de ty misy zavatra mahafinaritra be nataony tany amy taona 1950 taona talohan'i Jesosy Kristy zany tany ny fanjakan'ny Israely ny fanjakan'ny Israely de ny fanjakan'ny azafady ny fanjakan'ny ny fanjakana ntarihany kirosy de naresy an'ny fanjakana Kresosy betavela na teneko anao de zao rehefa tany amin'ny 730 taona talohan'i Jesosy Kristy de resin'ny Babilôna de resiny koa fanjakan'ny Asiriana de resin'ny azon'ny fanjakana Babilôniana ny fanjakan'ny Israely de napahoriny fa izao ny zavatra tena nahavariana ry havana ny mpanjaka rehetrarehetra nalaza talohan'ny kirosy napahoriny zanak'Israely fa rehefa kirosy no nahababo ny zanak'Israely de zao no nataony voamena rovany ianao efa nahita olona mpanjanaka de miaro ny olona zanahany ianao efa nahita hoe olona tompo mividy mpanompo de voame arovana fa tsy voame mampahoriny ary zao ry havana malala ny nanaovan'Andriamanitra ny kirosy sy nanomena azy fanjakana de ny ambabo ny zanak'Israely ihany fa sady hiaro azy no lasa mpiandry anazy Alleloia ary nataon'Andriamanitra fitaovana andresen'ny zanak'Israely fahavalo ikirosy ny namime baiko ny jiosy avy any Babilôna ody any amin'ny taniny kirosy ngery avy nanandravy any Babilôna ary kirosy no niteny tamy zanak'Israely ahoreny indray ny tempolonareo izany zavatra zany tsy sitrapony kirosy fa Andriamanitra nampiteraka anazy ny tany fiainany nanandratra azy mba ho asen'Andriamanitra anao amy sitrany de mba hanao amy Jerosalema hoe hitsangana ianao ary anao amy tempolo hoe ahorona ianao nalefa nynodiny zanak'Israely sitrapon'Andriamanitra no diny de nasenina anao tempoly sitrapon'Andriamanitra ny avy tanin'ny tempoly ry havana malala tsofin'Andriamanitra rano am'izay kirosy andiny fa Isaia 5:7 lava de lava fa de ho alefako farak'izay ela satria efa lasa sady ny fotoanantsika ho ten'Andriamanitra Isaia 5:7 anomboka maky teny mpitahintsika miangeto izao no lazainy Jehova amy voahosiny de ikirosy Alleluia zany teteny androany fa ny faniriko de izy kirosy be deabe
iantefany ny tenin'andriamanitra eto androany iantefany ny tsodranon'andriamanitra eto androany mangata ianao ny atokantranonao any za ataovy kirosy andriamanitra za fa firenen'andriamanitra za andriamanitra tena tokony ho isan'ny fahavalonao andriamanitra fahavalony zanak'Israely zany persianina zany e nampahoriny zanak'Israely zany e fanjakan'ny Persia fa ny mpanjakan'ny Persia mpanjakam-pana ohatrany hoe raha tsika zany zao de ohatran'ny i Paul le vao nitoritsika mitorian-tranabavy rolimany mpanjakany faniratsirana an'andriamanitra zany fanenjehana an' Jesosy zany fa ny fidian'andriamanitra ary efa fidian'andriamanitra nanatanteraka ny sitrapony de nomeny tsodrano mahafinaritra be androany alleloia Berta kirosy Yama kirosy Tojo kirosy Eliana kirosy Yantra Nirina kirosy Mama Valtina kirosy Angela io kirosy na rehetrarehetra any ambony any Dubois kirosy alleloia ianao nge zany ataovy amainina zany za nge zany 4 taona lasa riavana 5 taona lasa fahavalon'andriamanitra za kolontsaina niratsira atsika mantsy riavana de zao ny zavatra tsara fantatritsika isika tokony zato isan-jato an' Jesosy tsika ianao raha de ataoko azy hoe misy 1% tsy an'andriamanitra ny fiainanao de igny 1% iny ho forceny devolo ho 2% indrapitsy 3% 5% ho forceny ho 50% 50 isasahana amin'andriamanitra ianao ary tsy avela ny fahaleniankeriny raha tsy lasany manontolo tadidinao zay teniko zay 1% fotsiny nomenao an'ny devoly de tsy anaiky an'iny izy maninona tsika ny zato isan-jato evangelika fa maninona ny anivon'ny fiangonana tratrany fijangajangany satria manao 50% 50% ny podera mideran'andriamanitra ihany hiran'andriamanitra fa manao pataloha hitan'ny olona lehilahy mijeritretra ihany ny fitanjana ay zao no faritry ny ao anatin'ny ziplavanao isan'andro iny de mitsiry le filany mety efa mitsika rehetra zany tenin'andriamanitra zany pire evangelika ianao ny fijerinao evangelika misy am'zay miry ohatra sanatria Jesosy ohatrany hoe zay le mijery evangelika ohatrany hoe sarianareo de le maso tovy zavatra tsotra raha ohatra nareo tsy mahita modely raha ngamba jereo mampionina rehefa mira de jereo raha miangolangola maso manany ira evangelika ny ilainao ny manao pataloha nareo nefa tadidio ny klipinareo nge voarakotra ho tantary tsy fahamasinana zany reo ninona teneninareo ninona hoa teneninareo ijereo verset miteny fa fahamasinana miseho miseho ny faritry ny vatanareo raha nabavy malala ohatrany hoe mitena zany foana afaka tena teneniko foana zany tsisy miteny tsony zany ny tiako lazaina de zao aza mena 1% de voly am'izay fotoana zay ianao sanatria hiteny ianao manakatra ny lanitra anao hiditra ny lanitra toy zany hoe tsy ampy 30 centimetatra tsy atakarako 30 centimetatra ve Jesosy de tsy ho tonga ko any tany hoe tsy 30 centimetatra ny tsy atongavanao any an-danitra revana tadidinao zay teniko zay fa zao ajantsika eny amin'iny ianao raiso kirosy androany Koda Leoni kirosy izay olona mety ho mpanjaka ny fahavalon'andriamanitra mihitsy le fahavalon'andriamanitra araka ny teko taminao teo tsy voatery hoe mpanompo sampy nge za nge mivavaka any taloha so de verina rehefa tsy mivavaka re taloha hoe 5 taona lasa za nge mety makany am-piangonana foana lahady sy larobia tsy tapaka makany am-piangonana lahady sy larobia ariva de lahady fa ny akoatran'ireo tsisy abonné ao amin'ny boîte de nuit ao amin'ny kavô ao Antaninarenina ny tena abonné fa ny alahady ny sabotsy alina mamitampona matory aingana de misotro ranon-dasopy de mitsakotsako siligoma miditra ao am-piangonana sao misy fofotoaka ary mahavariana fa
na de 1% ary ny devoly mbola matanjaka foana le devoly iny foana no misitona anao mahatonga an'le izy 2% 3% ny an'andriamanitra miaina mpitoerana foana ny etahitantsika an'andriamanitra ny fanafodiny zany de tsotra zato isanjato ataovy feno andriamanitra fiainanao alleloia hoy zany hoe inao ny tenitsika ankeo jesosy tsy manao eny sy ty a eny ihany ny anazy fianao manao eny sy ty de fantaro fianao raha vao eo ampivoany de devoly zay ny manjaka eo aminao ainao zany te andriamanitra za zanak'andriamanitra mahery fa foanao any sigara azafady a tsy avelan'ny devoly amin'iny ianao fandroany nefa halleloia isika rehetra samy fahavalon'andriamanitra tamin'ny alala ny fahotantsika ny fanefitra tamin'andriamanitra tsika efitra reo ny eloko reo ny efitra mampisaraka aminareo izay ty zao tontolo zao de tsy tia ho ny ten'andriamanitra 1% fotsiny ngedy eno a tsy teny aminao hoe toy izo 1% satria tsy tiako ianao ho tratra ny devoly amin'ny zavatra kely oatra zany ny devoly manao ankely ny ravana jesosy ny miandry anao ambaravarana miandry ny sitrapona fa ny devoly mio 1% nge izy ahitanao an'izany idiry amin'ny tanteraka zany reny olona mijangajanga reny everinao fa niainga tamin'ny toy de fijangajangana tsia niainga tamin'ny lohalikeo miseho io rana bavy a miainga amin'ny feanao kely mipotro io rana bavy a de nitsiry tany anatin'ny olona zange lehilahy teo alohanareo zange lehilahy ary zange vao fantatry ny fijangajangany ary fantatro tsara nge zany zavatra lesahako anao zany so de verinao hoe olona mamaky an'izany tamin'ny boky fa niainako ange zany ho teneniko anao firy ny vehivavy niaraka tamiko tsy ho teneniko anao zany ary fantatro tsara miainga avy amin'inony fa maso mijery fotsiny de fa misy zavatra miainga any fa teneniko anao ary za teneniko anao raha mbola mpanompon'andriamanitra ito amin'ny Facebook na ny am-piangona zany bien placé a ananatra ny resaka fijangajangana fa vadiko io vavolombelona zany bien placé tsy pastera mbola tsy naditra hatramin'izay ny ainany no ananatra momba ny didina akanjo ny anay tsy didina akanjo fa ny zavatra ny ainana eo ohatry ny ahoany courant io rehefa mipasy amin'ny alalana maso amin'ny alalana zavatra kely mipotra mahatonga filanana amin'ny lehilahy mahatonga ny lehilahy hitanaraka ny vehivavy bien placé zao lehilahy zao a ananatra ny resaka fijangajangana tsika tsy hoe endra hatramin'izay ny ainatsika zany ka voateraka sekoly alahady tsika de niakatra pastera de sekoly inony ravana malala fa teotsika ny ala fa tsy otsontsika am'izao ka za zany tsy za mihitsy ny anaran'izay pastera rehetrarehetra eo mihitsy hoe tsy zany no izy fa zao fa zay no izy satria ny ainako zany halleloia tsy zany ampianarinao raha lahy ohatry ny ahoana zany atao hoe vehivavy misitona lehilahy halleloia aza lambolambona amin'ny verset sy ny anina io de olakola koa de tenterenao fa rehefa fijangajangana io de fijangajangana fijejojejono io de mitarika any fijangajangana ary andriamanitra raha ny teny ny masonareo raha vehivavy aza esoriny iny ary aza ho soran-javatra fa aveny amin'ny maso avy eo amin'io maso io miainga ny zavatra rehetrarehetra alleloia ho tahin'andriamanitra ny tsika rehetrarehetra fa izao iverina amin'ny kirosy tsika isika zay fahavalon'andriamanitra alleloia zao ny tenin' Jehovah amin'ilay voahosiny iza le voahosiny ikirosy tsy tao amin'ny zanak'Israely fa ikirosy natsangan'andriamanitra ikirosy alleloia tia raiso anao reto tenin'andriamanitra ovakiko aingana be hoany zao lazainy Jehovah amin'ny voahosiny de ikirosy izay ny tantaniko tamin'ny tanany ankavanana halleloia mba handreseko firenena eo anoloany mahavarina fa ny tantan'andriamanitra tamin'ny tanany ankavanana ny réussira foana izy naomy foana izy tamin'ny fanadinana zay nataony avy any ambany tanàna tsy nisy nampianatra azy ho miaramila fa tafiditra miaramila izy ary efa tafiditra miaramila izy tonga de teny amin'ny lohany tonga de komandy zay rehetra nataony tsisy ny raha te tsisy ny tsefitra ravana malala fa zay etsika nataony kirosy tonga de naomy avokoa vetivety izy de lasa commandant rehefa commandant izy a vetivety izy de nitaritiny olona hoe mitady olona tsika vita n'ity mission ty ikirosy amin'ny tanana ankavanana ny tantanan'andriamanitra azy manomboka androany ianao mikavivy ianao tsy mety mahomby eo amin'ny fiainana io ry havana malala atolory ny tananao ankavanana de teny hoe za andriamanitra za kirosinao a fa tantano a fa te ahomby a halleloia te ahomby a amen andreseko firenena andriamanitra rehefa andresy firenena de kirosy ny natsangany
nataony soltanany ianao ane zany amako fekibom-panjaka mba hahafamoako varavarana eo anoloany ka tsy rindrina ntsony ny vavahady na mahan'andriamanitra ny fekibom-panjaka fitahiny zany ny fekibom-panjaka misy arena miafina alleloia eo amin'ny fekibom-panjaka misy arena miafina ny fekibom-panjaka tsy mivovo fotsiny am'izao fa ny fekibom-panjaka rehefa mivo de misy fitahina miraraka nasen'andriamanitra no vahan'andriamanitra tsarao ve rehefa hoe pataloha mihitsy aloha de azo tsy atao hitanao io mantsy a azo ny anabavianitra rindrina misy pastera zay zao eto mampianatra momba an'izay zavatra tenao mihitsy ampataloha mety fa rehefa nididiny fotsiny ka io nge ravana malala afaka atao e afaka hoe de atao didiny fa raha za zany salaminareo de tsotra fotsiny pataloha de pataloha de misy jipo e alleloia mangatsikinareo rehefa tonga ny lanezy manaovinareo colon matevina de saromy jupe lava nitanjona amin'izy fahamasinana fa ngay vianaovana lehilahy manao an'ireny pataloha juste be mipotra daholo ny taovam-panana reny de reny tsy fahamasinana mitarika filana amin'ny vehivavy indray reny de zany zay to de bazin'izy fotsiny raha nabavy de zao fahamasinana le izy to de resaka fahamasinana hoe potra ve mifaritry ny vatanao sa takona zay fotsiny le izy misy ota aloha ataoko ty misy an'le tamin'ny andron'ny disco jupe culotte ohatrany hoe pataloha ihany izy ohatrany jupe izy ohatrany zaitra ampovoany fa ohatry takona be ny fitanjahanao tsy mipotrapotra eny be ny momba anao de zay le izy alleloia amen zay ny valin'izy anabavianitra rina amako fekibom-panjaka mba hamoako varavarana eo anoloany andriamanitra zany tonga de nokatra varavarana hitanao revana mahatonga ny fiainanao io bloqué misy varavarana mihidy fa ianao rehefa kirosy voaositry jehova misokatra fotsiny lala amin'ny anaran'i jesosy aorinazao fifadikany zao isokatra dao ny lalana eo alohanao ary rehefa io no misokatra tonga de misy varavarana tsy mirindrina tsony tsisy an'zany bloqué de débloqué de verina bloqué zany tsy misy tsony zany fa rehefa misokatra de tsy misy marindrina tsony hoy ny tenin'andriamanitra androso eo alohanao alleloia androso eo alohanao zany ianao zany manaraka fotsiny fa eo alohanao misy bulldozer eo mitrongotrongotrongo ny tany zay kitotaona satria ny tenin'andriamanitra andravina nimo kitotaona sy anoritory ny varavarana vy avarahana ary napatapaka ny hidy vy ianao zany mandeha fotsiny ny ataonao tsy rarahinao tsony zay any aloha andry kirosy tsy rahahinao zay mikitotaona ny aloha tsy problème anao zany tsy problème ny kirosy zany i kirosy manana mission manokana de ho ampiasain'andriamanitra alleloia de kirosy zany mandeha fotsiny andriamanitra eo anoloana aza matahotra anao aza manana fa andriamanitra eo anoloanao alleloia ny mikitotaona tsy problème anao zany ianao tsy mpiasa ny kolasy fa ianao mpanompon'andriamanitra ry kirosy alao andriamanitra hiasa alao ny anjeliny jehova hiasa fa misy anjely manodidina anao tsy aro anao fotsiny fa hiasa andravina mikitotaona eo anoloanao de anoritory ny varavarana varahana io varavarana tsy nety ny sokatra misy fotoana taka ny varahana io lanitra eo amintsika mivavaka ianao tsisy valitra miantso anao tsisy miemba satria maninona mbola tsy taparay amin'andriamanitra ianao fa na de kirosy ary ianao andao atao zay fandraisantsika amin'andriamanitra fa zao halleloia hosoran'andriamanitra ianao ary reto tsodrano reto ho anao tsy ho anah rery fa ho atsika rehetrarehetra halleloia somary ambanimbany ny feo ohatry nefa somary mila misotro rano kely halleloia amena aloha asina rano kely maromaina ny tenda halleloia rano kely fotsiny halleloia eo amin'ny andiny fafiry tsika teo amena sotro rano kely vezety halleloia alleloia manasa manasa isotro tsy hinana fa isotro alleloia tonga de mandeha fotsiny ny adidinao ry kirosy mandeha fotsiny halleloia fa ny zavatra etreo aloha eo tsy problème anao tsony ianao nge fa voaositra ny olona voaositra misokatra ny lalana ny olona voaositra miravina mikitotaona halleloia ny olona voaositra varavarana tsy olanao tsony na varavaran-kazo na vy na varahana vato tsy olanao zany ny hidy viretra tapaka daholo maromaro
tao anatin'ny fifadikanana tao anatin'ny fanatrehana tao nisy olona délivrer aleloia nisy olona vitsivitsy délivrer tao anatina mbola tsy nao délivrance tsika fa tao anaty fanatrehana de délivrer ny olona voaositra tsy maintsy afahana aloha e tsy afaka nositra olona voafatotra Andriamanitra androany zao nisy olona nandray fanamasina aleloia maromaro ho an'i Jesosy ny voninahitra tafiditra be mihitsy androany ny fotoam-bavaka aleloia ary omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny arenana fenina ao amin'ny mangingina aleloia mba hafantaranao fa za Jehovah zay miantso anao amin'ny anaranao de Andriamanitry ny Israely raiso zany rakitra ao amin'ny mangingina tsy akokôty io rakitra ao amin'ny mangingina zany tsisy nahita koa zany tsy vita ny mivaloriser an'izany tsy vita ny manome tomba ambidiny zany ao amin'ny maizinao rahany manao rakitra daholo olona fa zao akikipy to de menanao io ary fantaro fa Andriamanitra tsy manome ny kely sy ny mahi zany aleloia tsy totaly ny Andriamanitra meanao ny fahasoavana eo aminao ry havana marina rakitra ao amin'ny mangingina omenanao sy ny arenana fenina ao amin'ny mangingina rakitra ao maizina sy ny arenana fenina ao amin'ny mangingina misy arenana fenina natokana ho an'ny kirosy fotsiny zay nandalo teo tsy nisy nahitana io fa natao ho an'ny kirosy misy fahasoavana misy valimbavaka avy amin'Andriamanitra ianao no manana ho anao mihitsy tsy ho anahy tsy ho an'ny hafa fa ho anao ary ny anjaranao de anao ny anjarako de anahy halleloia amen mba hafantaranao fa za Jehovah zay miantso anao amin'ny anaranao de Andriamanitry ny Israely amen Andriamanitry ny Israely io vavahantsika io hitondrananao eto isan'andro Andriamanitry ny Israely Jehovah Andriamanitry ny Israely fa na de kirosy azy ianao halleloia na de persianina azy sika Andriamanitry ny Israely ny amme atsika an'izany tsara Andriamanitra ny Andriamanitsika rery ny afaka manome fahasoavana ho atsika na de tsy ny olona voafidiny hatramin'izay ary sika halleloia ahoana tsika ny ala amin'Andriamanitra raha aiza tsika nahita ohatr'izany noho ny amin'ny Jakoba mpanompo sy Israely voafidiko noho ny antsoka anao tamin'ny anaranao sy nanomezako anarana malaza ho anao de tsy nisy na de tsy nisy nahafantatra azy ianao halleloia ny anaranao io halaza ny anaranao io tsisy nahafantatra anao kirosy de nibeazina teny ambany tanàna na de zanak'Andriana ny zanak'Andriana tamin'izany fantatra taranak'Rianina reny Rianina fa izy tany ambany tany tsisy nalala fa nataon'Andriamanitra fantatro ianao zany izao Jehovah izao ny Jehovah tsy misy hafa tsy misy Andriamanitra afa-tsy za izay efa nampisikina anao kanefa tsy nahafantatra ianao io nitahin'Andriamanitra tsy fantatra ao hatramin'izay manontany tenao ahoana ary zany fiainako zany ozy ianao hoe za zany za io mbola tsy vavaka de fantahin'Andriamanitra za nge tsy mbola vavaka de fa nentina nataoko misaora an'le Andriamanitra tsy fantatra ao ianao tena mitombony zany mbola tsy nivavaka ianao de fantahin'Andriamanitra nitahin'Andriamanitra ianao tsy nahafantatra ianao zao mety ozy hoe niteraka sorotany teraka lakosy teraka zao inona siny zodiaka anao ny anahako hoanina tena ambinina be ondre tsy reny ny mahambinina anao fa ianao nitahin'Andriamanitra zay tsy fantatrao de ny Andriamanitry ny Israely halleloia zany no natonga ny fiainanao io ohatrin'io nampisikina anao Andriamanitra na de tsy nahafantatra azy ianao mba hafantarany hatrany amin'ny fiposahan'ny masoandroka hatrany amin'ny filetena fa tsy misy afa-tsy za zany Jehovah ary tsy misy hafa de za zay mamorona amin'ny mazava sy mahariny maizina manao fiadanana sy mahariny loza isa Jehovah ny manao izany rehetrarehetra zany manateteva avy any ambony lanitra aloka ny abakabaka platsaka fahamarinana aoka ny tany isokatra aloka ny vokatra avy amin'ireo ny famonjena aloka hitsimoka miaraka amin'izay ny fahamarinana iza Jehovah nefa mahatonga an'izany andiny fa sivy lozan'izay miady amin'ny namorona azy tavombolany isan'ny tavombolany amin'ny tany any reny ny tany manga va ilaza amin'izay mpanefy azy inona ny ataonao na ny asanao va na hoe tsy manatanana izy lozan'izay miteny amin'ireny hoe inona no teraka ao na amin'ireny hoe inona ny lokony kibonao dingantsika reny na de tokony hoe velabelalaka satria lasa ny fotoanantsika fa misy point anankiray tena tiako atongavana be matsy ary ambanimbany areo izao no teny Jehovah de ny rainy masiny Israely de ny namorona azy ny amin'ny zavatra ho avy ny anontany io ary ny zanako sy ny asan'ny tanako daoka ho adidiko ihany mizara roa io zanany hafa de asan'ny tanany hafa halleloia ny zanak'Andriamanitra de ny Israely no raisiny ho zanany ny rais ireo nandray azo rainy
kirosy tsy miraharaha zay Andriamanitra zany ny Egyptianina ina reny iza mo Jehova ozy tsy fantatry farokorige Jehova iza mo Jehova matsay Mosesy sy Arona azonao fa reny asan'ny tanany ny olombelo rehetra asan'ny tanan'Andriamanitra reny olona ate reny asan'ny tanan'Andriamanitra reny olona maniratsiran'Andriamanitra reny asan'ny tanany reny tsy de volo tsy mahay mamorona olona za koa mankasitraka anao ary mandy ange mifaly miaraka aminareo eto ny Egyptiana reny olona miteny ratsy an'Andriamanitra reny asa tanan'Andriamanitra reny fa ny zanany hafa ny zanany tsika aleloia miantso azy isan'andro mitarena amin'ny isan'andro miandrandra azy mifady anina ho azy aleloia zanany hafa de ny asan'ny tanany hafa aleloia fa zao kirosy eto asan'ny tanany fa tsy zanany hoy ten'Andriamanitra ny zanako zany hoe retsy zanak'Israely fa tsy ny zanako ihany tokony hoe ny zanako daoka ditiany fa ny zanako sy ny asan'ny tanako aleloia kirosy ngery avana ny tenen'Andriamanitra fa namorona azy hatrany amboaka asa tanany hatrany amboaka asa tanany manomboka androany de fataro fa mialohan'ny zanak'Andriamanitra anao asan'ny tanany aloha ianao fa ny zanak'Israely indray zanany aloha fa tsy kiasan'ny tanany aloha fa miakatra tsy kelikely aleloia natao batisa selina natao batisa feran'arakota natao batisa ralatojo Bertsava Rodiny Maria Erikaraka reo rehetrarehetra zao natao batisa Rôly ry izavy nefa vita batisa teto alatsindra misy adiniko kely aleloia ry mama Valtiny ry izany adiniko raha izy le vita batisa teto ny teneniko asan'ny tanany nareo ry aina tena nomboka nan'iny lasa zanany hoy izy Andriamanitra hoe kirosy androany tsy ny zanako reriny ny jereko androany Angela io koa efa vita batisa aleloia misoran'Andriamanitra ry kirosy asan'ny tanan'Andriamanitra ankehitriny anao lasa zanany ary ankehitriny no teny aminao izy fa asan'ny tanako ianao adidiko ianao ny fiainanao io adidin'Andriamanitra adidin'Andriamanitra ny fiainako adidin'Andriamanitra za tsy mba raha zavatra mitranga ny ivelany any tsy fantatry ina mitranga ny ivelany any ny zavatra fantatro de hoe Jonathan aleloia mba tena ento aloha zay mba mety adiniko fa ndre adiniko azafady Marizô aleloia za adidin'Andriamanitra Suzel koa aleloia Soameva koa aleloia vita batisa teto daholo reo ny tena marina mpitoro teny rehetra zao aleloia saotra Jesosy adidin'Andriamanitra manomboka androany zao tenena za kirosy za adidin'Andriamanitra fa maniny ianao mbola mitaitaina any amin'ny hoaninao rapitso sy rapakapitso sy ny hoavinao sy ny sisa ny asanao sa mitaitaina am'zany ianao adidin'Andriamanitra ianao zanany ianao asan'ny tanany ianao aleloia kirosy ianao voaosiny ianao aleloia ny fidiny ianao tsy vo androany izy vo nifidy anao raha nabavy fleur efa vita batisa teto koa raha nabavy fleur zokitody mialatsiny mialatsiny fa ndray aleloia anabavy maholo faly indray mampatsiahy misaotra maholo faly aleloia izao no nanao ny tany sy nahary ny olona eo ambony ny tanak any namelatra ny lanitra sy nandahatra ny zany eo aminy zany nanaitra azy tamin'ny fahamarinana aleloia iza nanaitra anao amin'ny fahamarinana iza ny nampianatra anao fa tsy fihinana ny zava-padiny iza raha nabavy fleur sy raha nabavy felan'arakota efa teneko teo iza ny nampianatra anao reo fahamarinana reo iza nanaitra anao tamin'ny fahamarinana Andriamanitra ianao natory tamin'ny fahamarinana teo lalandrehetra de aravoko avokoa izy no anao ny tanànako ary ny oloko voapaby de alefany nefa tsy ambola tsy ambokarena hoy Jehova tompony maro fa avy amin'ny Jehova ihany ho aravin'Andriamanitra ny lalanao rehetrarehetra aoriana ty fivadikanina ity tonga de mandroso sisany ataonao aravin'Andriamanitra ninona zavatra nampisalasalanao tao alohan'izao
nisy zavatra isokatra eo tonga de hidiro. Ny lalana misokatra aoriana fivadikana eo tonga de hidiro aza isalasalana fa lalana efa naravin'Andriamanitra zany. Ty tena mahafinaritra be ary ty ny amaraparana antsika azy. Alleloia. 1:7 mba mario izy ty. Io zany tiako tena tiako iraikitra anatin'ny sainao manomboka amin'ny 1:7 amarana antsika azy amin'ity androany ity. Alleloia. Izao no lazainy Jehova. Mbola ho amin'ny kirosy ihany io ho anao de ho anahy. Alleloia. Izao no lazainy Jehova mario amin'ny baibolinao am'izay. Ny vokatry ny fisasaran'ny Egypta sy ny tombaritry ny Etiopia sy ny Sabiana olona lava-tsanganana afindra aminao ka ho anao zany ary analaka anao reo avy am'ngady izy ary kohaka andady eo anatrehanao de hifona aminao hoe atao aminao tokoa Andriamanitra ary tsy misy Andriamanitra fa tsy izy ihany marina tokoa fa ianao de Andriamanitra miafina ry Andriamanitry ny Israely sady mpamonjy eo homenatra sainga izy rehetra eny andeha ampikenatra avokoa ny mpamorona ny zarin-zavatra fa ny Israely kosa ho voavonjin'i Jehova amin'ny famonjena mandrakizay tsy menatra nangahay mandrakizay ianareo. Mario amin'ny baibolinao ny 4:12 hatramin'ny 5:10. Halleluia. Hoy ny ten'Andriamanitra ry kirosy ny vokatry ny fisasaran'ny Egypta. Iza moa Egypta? Egypta ilay tanàna lehibe misy an'le ony mandeha izay tanàna mahavokatra ary tanàna natanjaka. Ary Egypta de firenena mazoto miasa. Ny Egyptianina any no navita piramidy zany. Iza navita piramidy? Ina mampalaza ny Egypta? Ngam mora nanao piramidy. Marina fa nampiasa ny zanak'Israely izy fa kôkô zany saina nanao an'izany piramidy zany ravana. Ny zanak'Israely nge main d'œuvre fa vao amin'ny faranitatsai'ny Egyptianina avy amin'ny fisasaran'ny Egyptianina tsy matory andro tsy matory alina fa miketrika hoe ahoana ny anaovana piramida fa zao iketrika am'izay ny Egyptianina. Halleluia. Tiako teny io iketrika am'izay ny Egyptianina nisasatra ny fisasarana misy vokany fa ny zavatra afinaritra de zao ny vokatry ny fisasarany ny Egyptianina. Etiopia ina mampalaza ny Etiopia? Varotra. Tandapa Etiopianina zany mpitandrina ny aren'ny mpanjaka vaviny Etiopia fotsiny izay arena be volamena volafotsy sy ny sisa. Mila mpitazona azy fotsiny mihitsy. Tanao ny olona manan-karembe reny manana agent reny olo malaza manana agent mpikirakira mpigere fotsiny ny arenany sy ny fananany sy ny sisa. Ny mpanjaka vaviny Etiopianina de zao manana mpitandrina manan-karena ary tena tontolo mivarotra. Ny mpivarotra de zao maka tombom-barotra fanao afera ny anaran'i Jesosy amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy tompon'ny sabata zay enona eto isan'andro isan'andro mitsofa rano anao androany. Fa na fisasarany Egypta na ny tombom-barotra Etiopia. Halleluia. Ny Sabiana sy ny olona lava-tsangana zany de firenena matanjaka daholo zany fa rehetrarehetra hoe iara hivondrona hiasa mafy afindrany aminao ny vokatry ny fisasarany Egypta. Jerena miasa mafy izy miafa mafy ny anaran'i Jesosy tena za tena mino ary za te ho tanteraka amiko kokoa ty de ho tanteraka aminao raha mino anao. Raha tsy mino anao aza manao amainina fa raha mino anao tena ho teneniko anao fa iainanao zany zavatra zany. Misy olona isasatra be mihitsy ny vokatry ny fisasarana iny any aminao. Ny tombom-barotra Etiopia variny lasa ao aminao. Reny misy Sabiana izay malaza amina varotra fa any aminao ny tombony. Reny lava-tsanganana izay manana vokatra be tao amin'ny tany Kanana. Ho anao zany ry kirosy. Ary reo olo reo ihany ho avy amin'ny gadra izy de kohaka andady eo anatrehanao ry kirosy de hiteny aminao Andriamanitra tena lehibe ny Andriamanitra ao rahalahy. Fa reny olona nampahory anao reny olona manao tsinitsinina anao reny aoriana ty fivadikana ny olona matsy ravina mieritreritra tena te ampahiranareo reo 4 filmena damo marizao tsika
za zany tiapahery anareo misy ola mieritreritra fa mifady an'izany a manosoe mba te anao hoe mba te ahazo olona ry havana malala sy re olona tsy azo ohatr'izay tsy azo tsony tsy any ny olona tsika fa tsika manana tanjony mazava tsika tsy mifadifady anina amin'ny tsy antony zany efatra amby efapolo tsika misotra marisao fa izao misy zavatra andrandrantsika zany teny taminareo fa misy zavatra andrandrantsika ao ary tena andrandrantsika ary nareo a tsika tsy manao zany io zava-panahy ihany nefa tsika teo tahin'Andriamanitra zava-panahy efa tsapanareo tao anatin'ny 2 andro zay raika izy ny zava-panahy ha ianareo rehetra zay nandray fanamasina androany fotsiny zava-panahy reny fa ny fanahy zay mahavidiso fanantenana ny olona mandray zavatra be izy ao amin'ny fotoam-bavaka fa pokaty tsisy ninona ihany ny fiainana tsy eto zany ny eto a mitandrina ianao mitady ianao de makatoa ianao de mitandrina ny didin'Andriamanitra mitadina zay ataon'Andriamanitra ianao raha pisy mampinona mpianatra atsika anaty gropy de miotony vokany ianao ary vokany azo tsapain-tanana ireo nge tsy hoe teny faminanina tena rabaky teny nge reo vokatry ny fisasarany Egypta zavatra tsapain-tanana fitahiana vola sy ny sisa nge zany matetika masy ny olona mieritreritra eo amin'ny andramaka izao tsy miresaka fitahiana sy vola fa inona ny ainanay hatram'izay fa inona ny ainanay hatram'izay le avana malala alleloia fitahian'Andriamanitra nge ny ainantsika hatram'izay vola nge ny ampiasaintsika tonga zao fandarana zao sy ny sisa de antralina zao fa nahazo fahasoavana tamin'ny zoma mijorova volombelona aminay ihany mba hampaheranay alleloia ho tonga ny olona aiakohakandady eo anatrao de fona ato aminao tokoa Andriamanitra ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy izy ny tonga ny olona hiteny fa misy Andriamanitra aminao za malahelo mahita mpitoroteny sahirana mba mieritreta any nareo le fiangonana nareo ny pasitera ohatra mandeha 4 be tsisy ohatr'izany de le hiraka misy olona mahatra sahirana kely irahanareo mitoroteny eny ambany tanàna eny tsy mety reny ny antony de zao to de fotsiny olona aninona andao mba hivavaka de lasa ohatranareo zany ra hivavaka ha ianao hitarika ny olona zany ianao a alleloia tokony reny 4 be reny eny ambany tanàna reny de mitarika andao hivavaka fampireny zany mahita za mareny fanao mahita reny olona misahirana kely reny de ny mpitarika any ambony 4 sy any anaty sakafo be sy ny sisa fa le olona le sahirana frère tsisy de mitory lehibe Andriamanitra inona ary le lehibe Andriamanitra lehibe tarafin'ny olona eny aminao de ohatrany tsy lehibe Andriamanitra tsetsatsetsatry atra zany fa ny atonga ny olona hiteny fa aminao Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra ao velona ny Andriamanitra ao de zavatra tsapain'ny tanana sy jeren'ny masony ianao tena lehibe ny Andriamanitra reo fony zay lehibe ny Andriamanitra reo satria maninona tsy arenan'ny kirosy nge reo e fantatry ny olona nge ny deparan'ny kirosy fa tsy ny deparan'ny kirosy fa ny zavatra ho afindran'Andriamanitra avy eny aman'olona ho an'ny kirosy ho voninahitra teo an'Andriamanitra mahereza ianao ry kirosy ho tahin'Andriamanitra ianao ary ho tsarovanao ty 3 andro ny fadinao anina ity ho tsarovanao ity fifadikanana 2021 ity voninahitra an'Andriamanitra maherezanareo ho fijona vavolombelona mandehandeha ny fiainanao ho fiainam-pitahiana ho fiainam-pahasoavana ny fisasarany Egypta ifindra aminao ny tombobaritra Etiopia ho aminao sy ny sabeanina sy ny lavatsanganana ho tahin'Andriamanitra ny ianao ry kirosy ny titre ny toritentsika androany de tsy lava be fa kirosy ilay hafa firenena tokony ho fahavalon'Andriamanitra fa nosoran'Andriamanitra handray ny fahasoavana sy ny fitahian'Andriamanitra ary hanafaka ny olony rehefa tahin'Andriamanitra ianao de manao fahasan'Andriamanitra de afao ny hafa alleloia fa ny ikirosy no ny rahan'Andriamanitra hanafaka ny zanak'Israely sy hanangana ny tempoly ny fahamarinana efa rava tsy voatery avy eo amin'ny zanak'Israely ny androenana zany fa ianao izay kirosy hafa firenena mitory sabaty zay mitory ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fahamasinana zay tsy mbola nalalana zany ozy ny olona ho an'ny jiosy zany anka ho atsika rehetrarehetra zany mahereza kirosy ho tahin'Andriamanitra ne ianao de voninahitra an'Andriamanitra eto atsika zanira mahafinaritra be zany hoe ho tahiny ianao raha miditra de ho tahiny ianao raha mivoaka de fahasoavan'Andriamanitra ne ho amintsika tsirairay avy amen halleluia
Sao itera Yerao tomponao Midera mankalaza malandraka feo manjehova vavoavonjanao de atao zay tokony atao diraodirao ny tomponao Alleluia vamisokatra Sokatra Alleluia nirotsakany fitahiny tsy voatanise utahinanao ramidy tsy utahinanao ravo utahinina fozanananao e Alleluia utahinako ny aterakiny kibonao utahinany akohony Utahinany akohonao Alleluia Sorazy Alleluia Sokatra ny lanitra ho atsika ary kirosy Amen wa Sotra Jesosy Utahiny anao raha miditra raha mivoaka isakafo loatra ny anao raha pizza Alleluia Niateraky ny kibonao tsy adin'Andriamanitra ary kirosy Alleluia Amen Miterano Jehova fa tsara izy fa mantaky sainy famidantony mirao azy mankalaza azy saintsainy fakakana rehetra atao mitadiavany Jehova sy miheny fa tsy mamantakariva ny kafa zany rehetra rehetra zany dingana daholo Amen Ewari midera ny famindrampo Yerao ny famindram-pondry kirosy fasoavany ambony tontono Alleluia nitaranakao indrindra fahoanao reo zavatsy Amen Jesosy lanitra midera ny famindrampo ny fasoavany ambony tontono nitaranakao indrindra fahoanao reo zavatsy milanitra Alleluia Vamisokatra milanitra ho antsika irotsakany fitahiny tsy voatanise utahiny anao ramidy tsy utahiny anao ramvoka utahinina fosanananao Reto ny kirosinao Andriamanitra utahinako ny aterakiny kibonao utahinany akohonanao Vamisokatra milanitra ho antsika irotsakany fitahiny tsy voatanise utahiny anao ramidy tsy utahiny anao ramvo utahinina fosanananao e utahinako ny aterakiny kibonao utahinany akohonanao utahinany akohonanao Alleluia Utahinany ankohonanao Za revana malala dia tena teteny aminao androany hoe utahin'Andriamanitra ny ianao zany ny finoantsika ary ambony ny finoantsika Alleluia za manokana revana araka ny torotentsika ankeo hoe rehefa teny tonga amintsika dia ndao inoantsika fa ho atsika Alleluia ary tena ho atsika zany teny zany za manokana revana tena mivonona ny saiko sy ny foko Alleluia fa za dia tena hotahin'Andriamanitra aorian'ity fivadikanina ity izao fandarantsika izao hotahin'Andriamanitra aorian'ity fivadikanina ity hiakatra avo ambony amin'ny ara-panahy fa za koa tsy miresaka zavatra maniditsidina ry havana
fa tena etraika amin'ny vatako sy ny nofoko ny fitahin'Andriamanitra aoriana ty fivadikana ity. Raha sa ianao dia minotaka. Halleloia. Fa za kirosin'Andriamanitra, voositry Jehova ahako. Ary misy Etiopianina sy Egyptianina sy Sabeanina sy lavatsanganana ny ambadibadika any ampiasain'Andriamanitra amin'izao fotoana izao fa ho fitahina ho ahy. Halleloia. Ry voositry Jehova, maherezy ianao. Topoy amin'ny fonao rehetra Andriamanitra. Akatoavy Andriamanitra. Fa misy fitahina ao amin'Andriamanitra. Tena misy fahasoavana ao amin'Andriamanitra. Ho tahin'Andriamanitra ilay tsika tsirairay avy. Misaotra anao izay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Tena mankasitraka Jesosy satria avy aminao ny teny dia raisinay ampanetretena sy amin'ny finoana Jesosy aho. Dia matoky izahay fa manositra anay ianao ary manositra anay ho kirosy ianao. Ary ny tsodrano rehetra voarainy kirosy dia fantatro fa ho voarainay amin'ny finoana ny anantenanay an'izany Jesosy aho. Fa misy miandry anay ao ambadika ao. Halleloia. Ho ataonay ny asanao, ho afahanay ny Israely, ho atsanganay ny tempoly Andriamanitra izay efa rava. Ho atsanganay izany. Mahazo matoky ianao Jesosy aho. Ho fitainay ty asa ity. Amen. Mandra maty ty Jesosy aho. Ary ankehitriny Andriamanitra dia matoky izay fa eo anoloanay iravina nimiko totoana rehetra. Anao lalana ianao, anokatra varavarana ianao ary tsy misy marindrina intsony izany. Sotra ane Jesosy. Mankasitraka ane Jesosy malala. Dia raina ane ny anaranao Jesosy. Ho anao ny voninahitra. Mankasitraka. Fa tsy tonga fotsiny taminay izany teny izany. Nenay ny Andriamanitray tsy Andriamanitra mpiteniteny zavatra aminay foana raha tsy ho tanterahany aminay izany. Mino ianao ry avako malalako. Tsy tonga fotsiny tamintsika izany teny izany fa tonga ho an'izay mino. Halleloia. Aza mba isan'izay tsy mino ianao. Fa ho tsapain'ny tananao izany fitahin'Andriamanitra sy valimbavaka izany raha izany tsy ampy anao hatramin'izay. Ny andro fanetretena avy amintsika Andriamanitra. Raha pitso dia tanterakitsika ny 3 andro fifadikanana. Matory amin'ny fiadanam-po amin'ny filaminantsaina ianao amin'ny herim-po, herin-tsaina, herim-panahy. Tsy nohon' izany ianao fa fantaro fa aorianan'ny rapitso anao zavatra mahakaiky amin'ny fiainanao Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra iray. Misaotra Jesosy, misaotra mankasitraka izay. Mideranao ary manome voninahitra anao. Avy aminao ny teny dia isaoranay ianao. Fantatra fa tsy verina aminao izany raha tsy mahatanteraka ny asany ety aminay. Misaotra Jesosy. Ny devoly sy ny satana kosa dia zao dia efa fatotra amin'ny rananao Jesosy. Tsy afaka hitsaingoka, tsy afaka hanala ny fahasoavana sy ny fitahiana teraka izany teny izany eo amin'ny fiainanay. Tsy afaka nakana ny ranon'oram-batravatra mpitahiana eo amin'ny fiainanay. Tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray tamin'izany ary. Fa sady manan-karena ny ara-panahinay miala eto izay, manan-karena ny ara-nofonay miala eto izay. Ho voninahitra ny anaranao. Misaotra Jesosy aho. Voady atolotray ianao androany. Fa nafaratapiny aza ny anaovanao an'ity fiainana ity Andriamanitra. Hanompo anao mandrakizay. Nahandry izay nitady anao, fa hanan-karena izay hitady anao. Ame voninahitra anao. Misaotra Jesosy aho. Halleloia. Amen. Hivavaka amin'ny firenena Bavarodinina amin'izao fotoana izao. Tany tompona Bavarodinina. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompo antsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Mbola hiara hivafoka antsika hanapetraka izao fotoana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Jesosy malala, mbola faly ny sotranao izahay Andriamanitra satria lehibe tokoa ny fitiavanao anay reto Jesosy malala o. Ny tantaninao sy narovanao izay nandritra ny tontolo andro iny. Ary nanatanteraka izay vavaka izay natao tamin'izao androany Jesosy eo ianao Andriamanitra. Tamin'izao sabata manontolo iny Andriamanitra
ny tantarahana izy ireny fotoagna igny Andriamanitro. Izay nagnesana ny teninao Jesosy malala o, izay nanao fiderana teo aminao Andriamanitro nandritra ny tontolo andro igny. Isaoranay tokoa ianao Andriamanitro satria lehibe ny famindramponao Jesosy malala o, izay asevinao aminay tsirairay avy isan'andro isan'andro ka mbola velonena izahay afaka niaino ny tenina tegny Jesosy o, nandritra n'izany teny izay nomenao anay ireny Jesosy malala o, vokotra ny fitiavanao anay izany. Isaoranay tokoa ianao Jesosy o, ka raisy fisaorana izay atolotra ianao Andriamanitro satria tia anay ana Jesosy malala o, ary tia zahay tokoa ianao Andriamanitro, izay mampianatra anay isan'andro isan'andro ana Jesosy malala o, manambara ny fahamarinanao ana Jesosy malala o, eo aminay tsirairay avy, mba hahitanay zavatsoa eo aminao ny fampianarana izay omenao anay Jesosy o. Raisy zahay Jesosy malala o, ankehitriny zahay Tompo o, manolotra ny tenanay tsirairay avy eto. Raha misy zay zavatra zay rehetra zay tsy mendrika, tsy araka ny sitrapona Jesosy o, ifonanay izany Andriamanitro, ny fahotana rehetra zay tsy ahafahanay handroso eo amin'ny fitahiana zay omenao anay Andriamanitro, eo mba azahoanay fiainana mandrakizay eo aminao Andriamanitro, zay fahotana rehetra zay tsy araka ny sitraponao aminay tsirairay avy, ifonanay izany Jesosy malala o, mamela zahay ianao Tompo, mamindrafo aminay ianao. Ndreto zay manolotra fonay Andriamanitro, mba ho raisinao, mba ho fanatitra velogno hankasitrahanao izay ny fonay izay atolotra ianao, mba tegna ho mino sy hankatoa ny teninao Jesosy o, ka raisy izany Andriamanitro, fa voniko hanompo anao sy hanaradianao zahay. Ary ankehitriny zahay Andriamanitro, dia hitonga ho an'ny firenenanay izay apetraka eo aminao Jesosy malala o, fantatra izany firenenanay izany Jesosy o, mbola mahantra izany firenenanay izany, mbola maro zavatra zay tianao hamboary amin'izany firenenanay izany Andriamanitro, dia mangataka famindrampo aminao izany Jesosy o, na inona zavatra zay ratsy rehetra zany eo amin'olona vahoaka eo aminao Jesosy malala o, dia eto zahay Jesosy o, magnapetraka izy ireo Andriamanitro, mamela azy ireo anao Tompo o, mamindrafo amin'izy ireo Jesosy malala o, aoka ianao Andriamanitro hitsinjo ny firenenanay Jesosy malala o, mba tahaka izay teny izay nampianarina teny Andriamanitro, izay teny fafinao taminay tsirairay avy iny Andriamanitro, mba ho samby ho latsaka ao am-pony tsirairay avy ny fanana masina Andriamanitro, raha ny anjelinao Andriamanitro hitoby amin'izany firenenanay izany, ary raha ny fanana masina Andriamanitro mba hitoetra vahoaka rehetra Andriamanitro, mba tegna hitodika eo aminao Jesosy malala o, satria betsaka Jesosy o, ny zavatra zay mamafaho, ny zavatra zay mangeja ny olona rehetra amin'izao fotoana izao, indrindrandrindra Jesosy malala o, betsaka ny olona amin'izao fotoana hitady fiadana, hitady fahasambarana, hitady fifaliana Jesosy malala o, mety amin'ny fahotana Jesosy tsy ahitana izany amin'izao fotoana Jesosy o, misy marary amin'izao Tompo o, mangataka amina Jesosy malala o, hamindrafo amin'izy ireo, hanome fahasalamana izy ireo Andriamanitro, sitrany izy ireo Jesosy o, raha misy zavatra tsy araka ny sitraponao, ifonanay izany Andriamanitro, ka raiso Jesosy malala o, mba hazahoany izy ireo fitahiana fahasalamana, mba hazahoany izy ireo fitahiana, mba hazahoany fahasambarana eo aminao Andriamanitro, hitody sy hijery anao Jesosy malala, harahatoky anao Jesosy o, na ino olona sy problema Jesosy malala o, apetraka eo aminao Jesosy o, ny firenenanay, ny vahoaka rehetra mba hamirapiratra eo aminao Jesosy o, ny tanjonay Andriamanitro, tsy ny zavatra eto ambonin'ny tany Andriamanitro no hijerenay Jesosy o, mba havonjy ny fanahinay Andriamanitro, ka resy Andriamanitro, aoka ny fanana masina Andriamanitro, mba hibitsika amin'izy ireo, mba hiala amin'ny fahotana rehetra, mba hiala amin'ny tsy fahamarinana rehetra, fa tegna handeha amin'ny fahamarinana anao Andriamanitro, hahitana izany fiadanana izany, hahitana izany fahasambarana izany, hahitana fifaliana Andriamanitro, raha eto ambonin'ny tany Andriamanitro,
na dia manan-karena aza zahay na ino Jesosy anananay fitahiana rehetra eto ambony tany izany tsy ahitany fifaliana tsy ahitany fiadana fotoana kely Andriamanitra no hananana izany raha eto ambony tany fa ianao Andriamanitra raha mintsy mankatoa anao izahay ary manaraka ny didinao manaraka ny sitraponao dia hiadana izahay ary eo aminao harena eo aminao izany Andriamanitra izay tena hazo tany izany fahasambarana izany Andriamanitra apetraka eo aminao izany Jesosy ianao Andriamanitra hanome fitahiana ireto havana ireto Andriamanitra ka izay ny teninao teny Andriamanitra anahitantana sy hiaro sy hamonjy izy re Jesosy malala amin'ny zavatra rehetra izay mamatpatro ka ianao Andriamanitra hanome izany Jesosy malala mitaraina aminao izay tompo indeto izahay Jesosy malala miaiky anao izahay hanompo anao izahay karesy Jesosy voninahitra riany anao ho anao Andriamanitra fiadana ho anay tsirairay avy Andriamanitra tompo malala resy tompo izany Jesosy apetraka eo aminazy vafoka zao Andriamanitra izay rehetra zay tsy voatonoko eto izay mahasoa anay tompo izay hangatahinay omeo anay izany fa izay rehetra zay tsy mahasoa anay na dia hangatahinay azy Jesosy malala aza vela hanjaka aminay izany fa ny hasoa anay izany no hangatahinay misaotra ray eo misaotra Jesosy malala Alleluia Amen. Alleluia, misaotra betsaka ny vavy rodinitsika tamin'izay vavaka izay dia tapitra tokoa ny fiarahantsika ny fotoanantsika faly be zany araka taminareo teto androany lavalava fotoanantsika androany dia mino rehefa fa nandray ianao teto dia izao rapitso ny andro fahatelo tsisy ny fandarantsika rapitso amin'ny herinandro koa dia efa mampilazanao sady fa misy andro tsy sy ny fandarana amin'io semaine ambony io fa rapitso aloha dia efa tsisy satria makaintsika rapitso fa ho tenenanao ito ihany rehefa fandehan'ny programme dia tahin'Andriamanitra tolo aritsika fiarahantsika eto tapitra fa ny akiradio mandeha www.andravokaizao.com mandeha andro amanalina misy totezaky ny adiny telo amin'ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina rapitso amin'ny folo maraina amin'ny fito maraina dia mandeha ny fandarantsika rapitso amin'ny folo maraina dia mandeha zao toriteny tamin'ny zoma tamin'ny ranabavintsika Roly dia rapitso amin'ray mandeha zao fandarantsika teto izao raha mbola tsy nahita hatramin'ny voalohany ianao sa mitahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra mino fa rehefa tahin'Andriamanitra ianao dia azadinao ilay gamalela kelitsika ilay anapitsika ny sahirana fa manana an'izany groupe zany tsika groupe gamalé izay fanohanantsika ny sahirana dia raha misy azony tananao atao dia ataovy ho voninahitran'Andriamanitra dia samy tahin'Andriamanitra ary samy mahery rapitso iretsika miona ao anatin'ny groupe dia amin'ny latsinaintsika miona eto amin'izao fandarana zao raha mbola tsy tonga Jesosy samy tahin'Andriamanitra mahery eza daholo ny tompony ombantsika tsirairay avy saotra anao nahatrena hatramin'ny farany Alleluia Amen.